Afaka malala miarabanao na tratratra izao alady voalohan'ny volana May izao. Alady izay hiatrentsika ihany koa fanasan'ny tompo, alady ao anatin'ny fetin'ny asa na ny fetin'ny mpiasa, misy ny mandeha manao fety, misy koa ny miara-mivavaka ao anatin'ny fiangonana satria samy adidy manandraikitra eo anatrehan'ny tompo izany. Mampitomboana ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hideran'ny tompo isika ny lalan'ny salamy 530 raisina ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Salamy 530 andininy fahafito hatreo amin'ny andininy fahafolo. Manandratra ny feontsika isika manome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'izany salamy zany manao hoe: indre ny atsara ny famindramponao Andriamanitro, ka mialoko eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny eo ny fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy ny loharanon'aina, fahazavanao no ahitana fahazavana. Fa reto amin'izay mahalalanao ny famindramponao ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. Amen. Ne fa savoir notre mille de gars Isa medo Rade fisa rana Alu kini fasana Luye petra
mivavaka isika. Andriamanitra rain'ny fahazavana ianao no efa nanazava-nay, afaka ny aizina tao anatinay eo amin'ny fiainanay, fanahary anay olom-baovao ianao, io olom-baovao araky ny endrikao, manana toetra vaovao araka ny sitraponao, fa tsy izay tsony no velona fa Kristy ny velona aty anatinay. Misaotranao zay, manome voninahitra anao, fa tianay ianao. Rindreto zay tafavory maro ndray eto amin'ity toerana masina ity, vavak'izay mba hanekenao izao fanompona masina izao, ho anitrakasitrahana tokoa eo anatrehanao Andriamanitra, ka ny vavaka akarina eo anatrehanao eo akasitrahanao Andriamanitra ka hivaly ny vavakay. Itenin'Andriamanitra izay ambara aminay dia ampidinina ao amponay ny fananao masina dia ny fitiavanao Andriamanitra, mba hanova ny fiainanay ny teninao, ka ho azavainy ny teninao zahay, dia ho tonga olom-baovao sy fiainam-baovao fiainanay indray ao aorian'izao. Manatrety fanompovavahana ity, ary izay rehetra mitady ianao marina amin'ny fony dia hitanao tokoa ane, ary ho voninahitra ho anao Andriamanitra ny fiovam-ponay, ny fandehananay araka ny sitraponao Andriamanitra ao anatin'izao fampona izao. Atolotra ianao zany voninahitra zany fa anao hatramin'ny taloha indrindra ka haritro mandrakizay. Ampioreny tsara amin'ny finoana kosa izay ditra ity fanompona masina ity, amin'ny anarany Jesosy Kristy. Ilay fanteny taminay fa raha misy roana telo mivory amin'ny anarany, eto foana izy. Mety izao eto foanay Tompo, misaotra Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana, teo ny zava-maneno ary avelantsika hiditra ny mbola diso fitirana. Miroso amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika izao, ny hira voalahatra iraina manaraka.
miaraka maky ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatsahatra amin'ny andininy 5. Matio toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20, ary ny Korintianina voalohany toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Genesis toko voalohany andininy 1 ka hatramin'ny 5. Matio 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Korintianina voalohany toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesoa, nefa mialohan'izany dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina isika, ary hivavaka isika. Mbola misaotra sy midera ary manome voninahitra anaranao izahay ry Tompo, amin'ny mampanota tsy mendrika anay dia navelanao mbola hiantso ny anaranao, ny vavanay izay maloto, ny fonay izay maloto ary ny izahay manontolo mihitsy, kanefa dia mbola tianao ny hanavotra anay ry Tompoandriamanitra, dia navelanao izay ho tonga eto hanome voninahitra anao. Ankehitriny koa ry Tompoandriamanitra ay dia amaky ny teny izahay, ny angatahanay aminao ry Tompoandriamanitra ay dia izay rehetra amaky ny teny dia mba hamaky izany hiadana ary tsy misy diso, ary izay mitondra ny teninao koa ry Tompoandriamanitra ay dia aoka tsy fahalalany no hitondrany ny teninao, fa ianao no tondra izany teny izany, fa izy dia fantsona fitaovana fotsiny anambara izany teninao izany. Reto vahoakanao koa ry Tompo dia taovy mahay miomana tsara mandray izany teninao izany, ary tsy hiaino fotsiny fa handray izany ampo tanteraka. Dia mitenena ry Tompo fa vonim-piaino anao mandrakariva. Anaranao Jesoa no hanaovana sy hitahana izany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizana no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Amen. Manatrika ny anareo tahaka ny ondry ao ampovoany ambody, ka endre tahaka ny menarana, ary tena tahaka ny lala, ary izay mitandrina ary mitandrema ianareo ny amin'ny olona, fahatolo no amin'ny sinagoga, kapoiny ao amin'ny sinagoga ny anareo, ary hoentiny eo anatrany mpanapaka, mpanjaka ianareo ny amiko vavolombelona aminy amin'ny jenty. Fa raha manolotra anareo izy, aiza manahiny amin'ny fomba itenenanareo na izay olazainareo, fa menanareo amin'izany ora izany olazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahindrainareo no miteny eo. Ary amin'ny janam-panay rahalahy dia tsy tiako fantatrareo fa fony zentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy mona,
araka izay nitaomana anareo koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenina fanahin'Andriamanitra ka manao hoe vaozina Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha sy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina samy hafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsanganisika anao nira voalahatra manaraka. Epanazava nayandra ranausaha asaye afatungava amini fanaina uva drai mazava zai laza itenina are laladava awampunia una. Petraka ianareo ry havako, bavaka isika, misaotranao ny amin'ny tonom-bavaka ary ny teninao izay vakindreo mpanomponao. Misaotranao no ny amin'izao marain'izao izay tsy hamelanao anay rery, fa mbola miteny aminay ianao, manambara ny sitraponao, ampahatsiaro anay ny fitiavanao. Tenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Amin'ity androany ity dia ny Genesis toko voalohany izay novakiana teo isotonantsika ny fifampaherezana ao anatin'ny fampipovavahana amin'izao marain'izao. Genesis toko voalohany ka ahompantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo zany. Amin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe nisy mazava dia nisy mazava. Manomboka amin'ity alahady ity isika dia miresaka ny asan'Andriamanitra izay ataony amin'ny alalan'ny fanahy masina, miasa mifanahany ny tompo. Izany ny lohahevitra lehibe izay fantohan'ny lohahevitry ny perikiopa efijekemy. Tsy dia voafatotry izany lohahevitra izany loatsika, fa resaka ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fahariana. Eo amin'ity Genesis toko voalohany ity, raha vao manomboka ny Genesis dia miresaka ny amin'ny fanahy masina, fototry ny fahariana ny mazava. Soratra masina, fanahy masina ny fototry ny fahariana io, ary ny fahariana ny mazava dia asan'Andriamanitra avy tamin'ny fanahy masina zany. Ny fahariana nataon'Andriamanitra dia niainga tamin'ny tsy misy, ainga tamin'ny tsy misy ny fahariana nataon'Andriamanitra. Reo voambolana Hebreo rehetra ampiasaina ny amin'izany fahariana zany dia milaza n'izany tsy fisininy na inona zany teo ato ambonin'ny tany na teto amin'izao tontolo izao, satria fantatsika fa efa mihoatra ny tany sy ny lanitra fantatsika faharian'Andriamanitra. Ny tany dia tsy misy endrika, zany hoe tsy nisy fietsehana na inona teto ambonin'ny tany,
foana mangina zany ny dikan'ireo hoe voambolana hebreo reo foana teto ambonin'ny tany mangina teto tsy misy ninoninona ary mikorotana izany tany zany ny aizina no tambon'ny lalina zany hoe ny alina no annisy teto ambonin'ny tany ny alina zany hoe anjakan'ny aizina no annisy teto tsy misy afa-tsy ny aizina teto fa saingy zao eo no mampiseho an'Andriamanitra ho Andriamanitra teo ambonin'ny ty nataony hoe lalina hoe ny rano teo ambonin'ny rano eo ambonin'ny rano dia nandrenesana zany tena dikateny raha vadika verenana atao ny fandikateny dia nandrenesana ny fofon'Andriamanitra na ny fofonainan'Andriamanitra teo ambonin'ny rano renesana ny fofonainan'Andriamanitra fatatsika fa ny manampahaizana maro dia milaza hoe ny rano amin'ny endrika tsiranoka le hoe aleta likida no lazaina fa fototry ny aina zany zao no tediavina any amin'ny marsa any ny amin'ny marsa any ny amerikanina ny sovietika ny europianina mandefa karazana robot zay makasary mijery hoe misy rano ve amin'ny endrika likida any ambony any zay mety fototry ny aina ny fisina zany ny fototry ny aina fatatsika ny ao anatin'ny rano ny taharon'ny rano taharo simikany rano dia ny hydrogène sy ny oxygène zay mamelona tokoa zany no heveran'ny mpandinika hoe rehefa misy ny rano aleta likida dia misy ny aina nambomba ny rano ny fanahan'Andriamanitra ho ny voalaza nyity Genesisy toko voalohany ity nambomba ny rano zany hoe tsy rano ihany no manome ny aina ny misiny ny fisiny mahatonga ny fahariana fa nambomba zany hoe nipetraka teo ambonin'ny rano ny etsiketsika teo ambonin'ny rano ny fofonainan'Andriamanitra ka rehefa miresaka ny fahariana zany dia tsy ny toerana zay misy ny rano loatra tsy ny anjara toeran'ny rano tsy ny rôla zay tazomina zany rano zany tsy zany no tena fototra ao anatin'ny fahariana tovizantsika kely amin'ny siansa ihany hoe ilaina ny rano ary lazainy fanaraka eto amin'ny baiboly sy ny siansa ilaina ny rano fa fototry ny aina zany fa ilay fofonain'Andriamanitra ilay herin'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina satria ny dikan'ity teny hoe fanahan'Andriamanitra ity dia hoe fofonain'Andriamanitra na hoe aina avy amin'Andriamanitra ka izany aina avy amin'Andriamanitra zany no miteraka ny fahariana zany no miteraka ny fahariana ka mahatonga ny fisina rehefa miteny Andriamanitra eo amboniny zany fanahany zany hoe rehefa miasa ny fanahan'Andriamanitra ka miteny Andriamanitra dia tonga ny fahariana zay ataon'Andriamanitra Andriamanitra mpamorona ry havana dia mampiasa ny fanahany hatrany am-boalohany tsy hoe nandao tanteraka zao tontolo zao tsy mamela azy hoe foana eo fotsiny fa atao mandrakariva zany fofonain'Andriamanitra zany zay no mahandriamanitra mahery ny Andriamanitsika Andriamanitra manerana zao rehetra zao na dia any amin'ny lalina indrindra aza dia any Andriamanitra any zany fofonain'Andriamanitra zany ka ny filazan'ny heviteny mpanao heviteny afrikanina ao amin'ilay hoe hevitenin'ny baiboly azy dia ozy hoe ao amin'io fahariana io izy dia teo ambonin'ny rano ny fanahy masina Andriamanitra manara-maso ny fahariana Andriamanitra mijery izany fahariana zany ka eo mandrakariva ny fanahan'Andriamanitra rehefa mahary Andriamanitra na ny fahariana ny mazava zany na ny fahariana ny olombelona dia afaka malala fiaingana mahafinaritra eo amin'ny andavanandrom-piainantsika zany mampahatsiaro atsika fa na dia hoe miroso amin'ny fahalovana azy zao tontolo misy atsika zao ary lazay ny soratra masina zany Paoly apôstôly eo amin'ny Romanina 9 dia miresaka amin'izany fahalovana mihamandroso andromanalina zany saingy zao ao mandrakariva ny fanahan'Andriamanitra zay mamonjy atsika amin'ny fahalementsika ao anatin'izany isika mialoha zany isika zay miaina ao anatin'ny fahalovana ao anatin'ny fahasimbana zany ary tsy hoe mamonjy atsika amin'ny fahalementsika ihany fa mamonjy atsika ihany koa amin'ny fahalovana Romanina 9:1-20 rehefa ao ny fanahy masina dia azo antoka ny fahariana avy amin'Andriamanitra
mahary olon'andriamanitra, mahary zava-baovao andriamanitra rehefa ao zany fanahy masina zany, ao zany fofinainan'andriamanitra zany. Raha ilaozany io fofinainan'andriamanitra io a ny olombelona, na misy rano na misy rivotra dia tsy misy na inona na inona azo antenaina, fa mahary antsika izany fanan'andriamanitra zany ary miasa ao amin'ny faharian'andriamanitra. Ka zao no voalazan'ny Salamo 4:170. Salamo 4:170 raha miresaka ny amin'izany fahariana ataon'andriamanitra zany izy amin'ny alalan'ny fanahiny. Dia vakitsika izany. Salamo 4:170 manao hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy. Amin'ny anaran'i Jesosy maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehin'ny tany ianao. Misy fahariana vaovao entin'ny fanahin'andriamanitra. Tsy misy atenaina zany na mamaky baiboly isan'andro tsika na ezaka tsika iova raha tsy ao io fanahin'andriamanitra io zay mahary antsika olona vaovao. Ao amin'io no mipetraka ny fahariana. Io ny karazana hoe tongotra hipetrahan'ny fahariana, io ny socle, io ny filazantsika azy amin'ny teny vahiny hoe io ny socle zay isin'ny fahariana. Tsy misy zavatra ary, tsy misy zavatra miova raha tsy ao ny asan'ny fanahy masina, fa ny fanahin'andriamanitra no mitarika antsika ho zanak'andriamanitra. Romana 9:4 zay tarihin'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Ho ny soratra masina. Tsy mety iova ho zanak'andriamanitra tsika raha tsy ao zany asan'ny fanahin'andriamanitra zany ka mahary antsika amin'ny alalan'ny fofinaina. Dia ny fofinainy ny vavany andriamanitra taka n'ilay voalaza ary amin'ny bokin'ny Ezekely tsika, taka ny taolamaina ihany, nofo sy taolana fotsiny, fa tsy misy na inona raha tsy fofonin'andriamanitra amin'izany fofinaina zany. Izany hoe raha tsy miasa andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, raha tsy omeny atsika zany fanahin'andriamanitra zany, dia tsy mahefa na inona tsika, tsy mahavita ninona tsika, tsy manam-piovantsika, mijanona ho taolana sy nofo amandray antsika. Ary dia marina amintsika ihany ny fitenitsika mandrakariva hoe rehefa manototsika, rehefa manao zavatra tsy mety tsika, dia zao ny filazantsika azy hoe nofo amandray ihany aho, nofo amandray ihany sika, tsy misy ninona azo atenainao amin'izany nofo amandrahantsika zany, afa-tsy ny fahalovana, afa-tsy ny fahampitehana, ny fitsoriana makany amin'izany fahampitehana zany, ka iverina makany amin'ilay voalohany raha mbola tsy nahary an'izao zavatra rehetra zao Andriamanitra. Ravana malala, ny fiainana andavanandrontsika mihitsy no mila ny fanahy masina. Andriamanitra rehefa miantsolona, areo mahafakely atsika amin'ny fampianarana ataon'ny tompo-pivavahana hafa, na dia samy kristianina azy, rehefa miantsolona Andriamanitra dia izao, tsy manery ny olona anao ezaka Andriamanitra mba hiova. Tsy manery ny olona manao ezaka Andriamanitra mba hiova izy, fa mahary olom-baovao Andriamanitra, ka izy no manova ny olona, fa tsy ny olona manova ny tenany. Ary zany ny dikany teny lazain'ny Paoly apôstôly tamintsika, ary mbola marina amintsika sy tiatsika lay lazain'ny soratra masina hoe para misy olona ao amin'ny Kristy dia vaovao izy, misy olona ao amin'ny Kristy vaovao izy. Asan'ny fanahin'Andriamanitra ao amintsika zany, rehefa mitsoka, rehefa re eo amin'ny fiainantsika ny fofinain'Andriamanitra, herin'Andriamanitra, dia tsy manana fanangosa intsontsika, fa fanahy mahery mapetraka Andriamanitra ao amintsika zay ampy hanova ny fiainantsika, ampy hanova ny zao tontolo zao. Tena olana mantsy amin'izao fotoana izao dia izao, satry ny olona mihaino fofona maimbo, fony fahalovana, mahafinaritra ny olona zany, ary tsy mampaninina azy no miainao anatin'izany, fa zay fofinain'Andriamanitra, izay fitarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia tenenin'ny olona ratsy ary amin'izao fotoana izao. Ary zay no mampitsoka ny fiainana andavanandro, zay no mampitsoka ny fiainana izao tontolo izao, mandahan'Andriamanitra, mody manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny molotra, saingy ny asany dia mandahan'Andriamanitra, tsy manaiky zany asan'Andriamanitra zany. Any ivelany ihany zao dia manjaka be noho ny herin'ny fikambanana antsony hoe franc-maçon, dia manjaka be ny foto-kevitra antsony hoe déisme, zay hoe mety misy tokoa ary misy Andriamanitra zany dikany hoe déisme.
misy tokoa andriamanitra saingy tsy andriamanitra lazainy ny baiboly zany fa andriamanitra arak'izay fieveran'ny olona, arak'izay fisainan'ny olona, arak'izay eritreretin'ny olona. Tsy andriamanitra lay tondrony ny fanahan'andriamanitra, lay ampianary ny fanahan'andriamanitra, lay lazainy Jesosy Kristy hoe raha avy ny mpananatra hafa dia ampianatra anareo ny marina rehetra izy. Tsy lay ampianary ny fanahy masina fa andriamanitra zay takarina sain'olombelona ary samy manana ny heviny ny olona amin'izany. Zany ohatsy hoe deisme. Zay ny dikany teny malagasy, lay teny mahazatra antsika hoe tsy maninona rehefa namakary ianao namakary tsy maninona fa andriamanitra ray ihany e. Zany ny dikany amin'ny teny malagasy. Andriamanitra ray ihany, tsy andriamanitra ray ihany zany fa ray no andriamanitra. Dia ilay andriamanitra ambarany baiboly, ilay andriamanitra zay lazainy ny fanahy masina, tondrony ny fanahy masina amintsika. Dia ireo tsara fa i Jesosy Kristy rehefa natao batisa dia naninona? Inona ny zavatra nitranga? Nisy inona nidina teo ambony lohany? Nisy fanahy masina niendriky ny voromailala nidina teo ambony lohany, zany hoe manondro an Jesosy Kristy fa ity no zanak'andriamanitra, ity no andriamanitra tonga nofo ety amin'izao tontolo zao, amonjy zao tontolo zao. Lavin'ny olona zany fahamarinana zany. Marina fa tsika kristianina indray no ampianarina an'izany akory, saingy mila mandalina an'izany tsika, mila mahalala an'izany tsika fa ny fanahy masina dia manana anjara toerana goavana eo amin'ny fiainantsika. Ary zay tondrony io fanahy masina io no andriamanitra zay vavahantsika. Tsy misy fanahy masina ka tonga ao anatintsika ka ilaza fa tsy izy Jesosy Kristy. Zay ilay lazain'ny Korintanina 1:12, zay nivakitsika teo. Fa ny fanahy masina ao anatintsika dia manondro atsika fa i Jesosy Kristy no mpamonjy. Andriamanitra rainy Jesosy Kristy no andriamanitra. Jesosy Kristy no Mesia ary ny anarany no mahavonjy an'izao tontolo zao. Zany mahazava-dehibe ny asan'ny fanahy masina ry havana eo amin'ny fiainantsika. Ary raha mandingana eo amin'ny andinin'ny fahatelotsika, io zay andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Ao amin'izany fahariana zany dia tsy mionona fotsiny eo amin'ny fisian'andriamanitra, tsy mionona fotsiny eo amin'izay hoe andriamanitra mamomba mietsika eo ambonin'ny lalina, eo ambonin'ny aizina, fa andriamanitra mampipoitra ny mazava, andriamanitra mitondra fahazavana, misy mazava. Ao ny fanahy masina fa ao koa ny tenin'andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina dia mifameno na mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra. Raha misy fanahy masina, raha misy fanahy zay any anatintsika any ka tsy milaza amintsika ny tenin'andriamanitra, tsy mitarika antsika mankany amin'ny tenin'andriamanitra, fanahy hafa zany, fa tsy fanahin'andriamanitra zany, fanahy devoly zany. Ary zany ny fanahy miely amin'izao fotoana izao mahatonga ny olona lasa miamaizina ny sainy. Mampalahelo ange amin'ity andro misy antsika ity dia izao e, raha misy angamba ohatran'izay mety mbola ho avy, fa raha miainga any amin'ny taonjato fa 7 tsika hoe siècle de lumière, zany lazana ny taonjato fa 7, dia raha misy angamba izay azo lazaina hoe vaninandro tena anjakan'ny fahazavana, dia zao vaninandro misy antsika izao rehefa malala. Na amin'ny resaka io jiro, resaka lumière io sy endrika marobe zay efa nikarohany zanak'olombelona dia manana zany endrika marobe zany tsika, manome loko marobe io fahazavana etsika io, saingy zao tsy mitondra fahazavana ho an'ny olona fa ny amaizina azy, ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ny anidina nakany amin'ny lalina, nakany amin'ny aizina, toa tsy misy atoandro fa alina mandrakariva. Taloha ianao raha mandehandeha atoandro tsy mieritreritra ninninina zany ianao satria mandeha amin'ny atoandro. Fa izao ianao mandehandeha atoandro etya atsangano ny tanana zay mitondra volamena eny amin'ny vozony amintsika mitendy, na samy mitondra volamena mandehandeha ety eny amin'ny vozona hoe, raha tsy hoe mitondra tômôbily ianao anaty fiara, na hoe rehefa mandeha ngamba hoe kaikaiky ny trano dia tapenana ny sofina, na tapenana ny tenda aloha. Satria ny antony dia tsotra, ny amaizina ny olona ary tsy apozinao, ny olona manendaka anao, ny olona mamono anao, ary miovy zany toe-tsaina zany, miamaizina miatsy matahotra an'Andriamanitra ny olona. Ny fahariana nataon'Andriamanitra dia avana malala. Ny zavatra voalohany nataon'Andriamanitra raha nahary an'izao tontolo izao izy dia ny mazava. Zany nataon'Andriamanitra voalohany. Fiangana
mamorona ny mazava ny fanahy masina, ny rano sy ny fanahy ny fototry ny fisiny ny mazava rehefa miteny Andriamanitra. Ary zany no asehon'ny batisa amintsika ry havana. Rehefa mahary olona vaovao Andriamanitra dia atao batisa tsika. Eny dikany hoe manao batisa manao batisa tsy hoe marika apetraka fa kristianina ianao, zany fotsiny. Symbolika tokoa ny batisa, fa ny batisa dia tena milaza hoe miaraka ao amin'ny olom-baovao ny rano sy ny fanahy. Resahantsika tary amin'ny voalohany, misy ny rano ampiasaina ary arahan'ny asan'ny fanahin'Andriamanitra zany dia misy ny tenin'Andriamanitra zay ambara amin'ny olona ao amin'izany batisa zany dia miova ny fiainany. Atsoko totoa zany no manao batisa, fa fahariana vaovao io, fahariana ny mazava eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary rehefa miova ny fiainan'ny olona dia tokony hiteraka fahazavana eo amin'ny fiainana zany. Kanefa tsy zany moa no mitranga matetika. Ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa rehefa mamaky ireo tenin'Andriamanitra mikasika ny fanahy masina tsika ry havana malala. Ny fanahy masina dia mpanazava, fanahy mpanazava ho ny hirantsika teo. Manazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Matetika tsy azotsika ny tenin'Andriamanitra, tsy haitsika loatra hoe ahoana ny fanatanterahana azy, fa Andriamanitra dia nahary ny mazava tamin'ny alalan'ny fanahiny amin'ny alalan'ny teniny. Ka rehefa noariny ny mazava dia ariny eo amintsika kosa any, manjary hary eo amintsika, zany hoe tonga eo amintsika izany mazava zany, ka manazava amintsika ny sitrapon'Andriamanitra, manazava amintsika ny hevitr'Andriamanitra. Ry havana malala, afaka malala, Andriamanitra raha nahary an'izao tontolo izao dia ny fahazavana no noariny voalohany. Andriamanitra raha manova ny fiainanao dia hitondranao amin'izany fahazavana zany izy. Fahazavana ny vokatry ny fahariana, na ny vokatry ny asan'Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny. Zany no hitantsika eto amin'ity Genesis ity. Zany hoe tahaka ny tononkira sy ny feony zany miaraka mandrakariva. Rehefa mahary Andriamanitra dia ao ny teniny, ao ny rano sy ny fanahy. Ny mazava dia tonga tokoa eo amin'ny fiainantsika rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjitsika. Ary zany no fahariana vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona. Tonga tokoa eo amin'ny fiainantsika ny mazava. Rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika sy manaiky Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjitsika, araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izao izy no fahazavana zao tontolo zao. Zay manaraka dia tsy mba andeha amin'ny maizina. Raha mbola mandany asan'ny fanan'Andriamanitra ny olona dia tsy misy afa-tsy aizina ny eto ambonin'ny tany. Ary io no dikan'ny teny mampatahotra nataon'i Jesosy ao amin'ny filazany tsara hoe raha misy olona miteny ratsy ny zanak'olona dia mbola voavela ihany ny elony, fa raha misy olona miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay. Rehefa miteny ratsy ny fanahy masina ny olona dia mitsarapaka ao anatin'ny aizina, tafiditra ao anatin'ny lalina, voafatotra tanteraka. Ary zay no maharatsy ny asan'ny fanahy ratsy. Fanahy ratsy dia zay, asainy mantaha ny asan'ny fanahy masina ianao, tsy avelany hiasa ao aminao, tsy avelany anaiky ny asan'ny fanahy masina ianao, asainy miteny ratsy ny fanahy masina ianao. Dia moa zany hoe miteny ratsy ny fanahy masina zany, ary zany no maranako ty toroteny ity, ka mahatonga aizina ao anatin'ny olona. Teny ratsy ny fanahy masina dia zao hoe mandany ny asan'Andriamanitra zay renao, tsapanao, tanao eo amin'ny fiainanao. Teny ratsy ny fanahy masina ny olona tahaka izany. Ny olona raha niteny hoe tamin'i Jesosy Kristy raha niteny ny olona hoe ratsy zanako Josefa moa ilay ity, taizy ilay ity ny anandra soratra, dia mety mbola azo amelan-keloka hoy Jesosy Kristy. Fa rehefa namoaka demoni Jesosy Kristy ka nilaza ny fariseo sy ny namany hoe ny lohan'ny demoni ihany no amoahany ny demoni, fitenenana ny asa ratsy ny asan'Andriamanitra zany, fitenenany ratsy ny fanahy masina zany. Pastera azonao edivana, mpitoroteny azonao ratsiana, fa ny asan'Andriamanitra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsy azonao zimbazimbaina, fa fitenenany ratsy ny fanahy masina zany. Ary ny olona, tsy ny olona mandany mpitondra vavahana na ny mpitoroteny ny tena hanana olana, fa ny olona mandany tenin'Andriamanitra zay entin'ny fanahy masina, maniratsira ny tenin'Andriamanitra,
manao izay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra dia tsy ho tonga olom-baovao no oviana no oviana, ary dia miafarany amin'ny aizina. Io aizina resahan'ny Genesis io koa no efaran'ny olona, ary io natao hoe fahaverezana. Very ny olona izay mandaha ny asan'ny fanahy masina, satria tsy tonga ho aminy ilay olom-baovao, satria tsy nohariana izy ho tonga olom-baovao, satria tsy tonga ho aminy mazava ka maizina aminy ny zavatra rehetra, dia miraparapa ao anatin'ny aizina ireny olona ireny. Ry afaka malala, mino aho, matoky sika fa na dia sarotra azy ny miresaka izany asan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fahariana izany, dia manaiky amin'ny fotsotra sika fa Andriamanitra izay tiantsika dia mahary antsika olom-baovao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mitondra antsika ho any amin'ny mazava. Ka raha mbola tarian'Andriamanitra ianao, itenenana ianao hoe raiso ny mazava, dia raiso ampahatsorana ny mazava. Tsy siansa manahirana ny Baiboly, tsy misy formule ampianarany Baiboly atsika hitondra fahazavana, fa hoe ilaina ny miabo sy ny miibo mba hisiny ny fahazavana sy ny hery izay mitondra fahazavana ao amin'ny ampolina. Fa izao ihany ny manana an' Jesosy Kristy, ary manaiky ny asan'ny fanahy masina izay mitarika antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany ihany no mahavonjy ny olona, ary mitondra azy ao amin'ny mahazava izay mahazava tsy azo nizaniza vonoana, mahazava tsy misy interrupteur io ka hoe ho tapaka rapitso, na hoe misy délestage, fa mazava mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Ary izany no antsoina hoe fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika. Sambatritsika fa omen'Andriamanitra n'izany teniny izany ry havana malala. Sambatritsika fa manana an' Jesosy Kristy ilay fahazavana tsy miletika, izany no iraintsika ary varanomboka ny fampivavahana. Sambatritsika fa manana an' Jesosy Kristy ilay fahazavana mandrakizay, manazava antsika raha mbola eto amin'ity tany maiziny ity sika, ary mitarika antsika amin'ny hazavana lehibe. Raha tonga any an-danitra fa tsisy herin'ny masoandro any na ny volana, fa ny zanak'ondro ny fanazavana antsika ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izany no lazainy ny Apokalipsy 3:20. Ho tanterahan'ny tompo aminao anie izany, teniny eto ambonin'ny tany, ary ho tanterahany aminao koa izany any an-danitra. Fa nahary an'izao rehetra izao Andriamanitra tamin'ny fanahiny, ary nomeny anao ny mazava. Amen. Avaksika. Renay, tapanay eo amin'izao fanompompivavahana izao, nainao Andriamanitra, mamelombelona ny fanahinay, mampianatra anay ny asan'ny fanahin'Andriamanitra, izay momba ny tenin'Andriamanitra, dia fototry ny fisiana sy ny fahariana vaovao. Manolotra ho anay ny mazava, manondro anay ny lalana mazava, dia ny manaiky an' Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay. Kristy tompo, fa mbola eto amin'ity tany maizina ity izahay, maizina ny izay rehetra jerenay, maizina ny saina sy ny fo sy ny fanahinay. Olomeloka mandrakarivo izay, fa nandray anao tamin'ny molotra ihany, fa ny fonay kosa lavitra anao amin'ny raha fo aminay Andriamanitra. Aoka hitsoka eto amin'izao fanompompivavahana izao indray ny herin'ny fanahinao Andriamanitra, izay manova olona olom-baovao. Fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, hoy ny teninao. Ary izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, tsy ho tonga zanaka ao naoviana izay raha miezaka fotsiny ihany. Fa ho tonga zanaka ao izay raha manaiky ho tarihin'ny fanahy. Fanahy masino, dina diam-ponay, hiasa mahery eo amin'ny fiainanay,
fa ny fahazarany ratsinay rehetra izay mahatonga aizina eo amin'izao tontolo izao. Mba hahatonga anay ho fahazavan'izao tontolo izao, mamindrafo aminay esory ny asan'ny maizina rehetra ao anatinay ao, any amin'ny lalina indrindra eo amin'ny fiainanay azy. Ny asan'ny maizina tsy mahavoka tsoa, esory ny aizina manaloka ao am-ponay ao, esory izay rehetra tsy nambolen'ny tananao sy tsy noharianao ao amin'ny fiainanay. Ary izao fahotana izao koa ambaranay aminao Andriamanitro, fa aizina mikitrika eo amin'ny fiainanay zany, ary na dia nivavaka aza dia tsy voavaly satria tafasaraka amin'Andriamanitra izay. Efa nosaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, mazava dia nomeny anay. Koa mangataka aminao izay, dia rehetra tany sainay fa aliko ny aizina eo amin'ny fiainanay, dia levony koa izany fa ota mahatonga ny aizina ao amin'ny fiainanay zany. Amindrafo aminay mpanota noho ny amin'i Jesosy Kristy izay fahazavan'izao tontolo izao. Amen. Efa nibebaka tamin'ny tomposika, Andriamanitra kosa mamaly ny fivavakantsika nitsangana. Raiso ny teny somafalo famelan-keloka omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teniny manao hoe hitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao, fa indro ny aizona manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan Jehova, ary aminao no isehony ny voninahiny, ary tsy hiletika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehova ny fahazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Fa ho Jesosy, izao ny fahazavana zao tontolo izao, izay manaraka dia tsy mba handeha amin'ny maizina. Ary hoy izy tamin'ilay vehivavy tratra ola-tanana ny jangajanga hoe, anaka, ho avela ny elokao, ary afaka ny fahotanao, aza manota intsony hatramin'izao. Midy rano tompontsika. Amen. Familana avelonayna isahab aderakan familiana aderaruanarira ato ecai tokonitena fanatitsijakau sati manakese
ke na utu kau lumauva ni tani razanai malala ni je sotomku anzaka iyo rinetusia ala eve yadana retina sinutane isava atana kuanda aravenge masa avata ritani vauva dia ambarao amin'ny fomba mazava ny fanekemponana kristianina iombonatsika amin'ny fiangonana manerana zao tontolo zao dia ny fiangonana kristianina rehetra manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy sanalahy toko anaty tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virginy jalana napaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina didina tany amin'ny fiainatsita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka ho kavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana ihira izao ny mainto milaly aorinan'izay dia ny fampianarana foy entin'ny sampana vokivomanga.
Faly miaravantsika ry havana ny sampana vokovoko manga amin'izao alady maraina izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Tantara kely iray ry havana no andeha saitsika moa izany tena marimarina kokoa. Nisy tovolahy anankiray ary rehefa hanomana fanadinan'izay izy dia niezaka nianatra mafy ary tsy nandry andro tsy nandry vokatra izany dia areraka tokoa izy ary nianai andro manalina. Teo anatrehan'izany zavatra niseho rehetra izany dia nalahelo fatratra ny ray aman-dreny ka dia niezaka nitady hevitra hanampiana n'ity zanany izany. Ka ny fomba hitan'izy ireo hanampiana azy dia ny fividianana sakafo, ny fanohanana azy ara-tsakafo izany, sakafo be otrikaina ary nampiana ny karazana fanafody tahaka ny vitamine sy ny calcium koa izany mba hananany ahafahany miatrika izay fanomanana fanadinana izay. Ny zavatra misy anefa taty aoriana rehefa nandinika reto ray aman-dreny jery teny dia toa vao maika ny anahiny zanany ary tahaka ny tsy nisy fiantraikany taminy akory ny zavatra nomena azy. Ny tena marina nefa dia ny fanafody na ny sakafo izay nomeny ray aman-dreny ho an'ny zanany dia ny ankabeazany dia nariny ary ny fanafody moa tsisy nohaniny mody mihinana izy fa ny tena marina ariny ilay fanafody. Misy tenin'Andriamanitra ry havana ao amin'ny baiboly izay raha antsika mijery raha sitrakareo ao amin'ny ohabolana toko 5:12 ohabolana toko 5:12 ny andininy 2:30 ohabolana toko 5:12 andininy 2:30 dia tohizantsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy 2:20 Jakoba toko voalohany andininy 2:20 ao amin'ny ohabolana toko 5:12 andininy 2:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay mandahanatra dia manary tena fa izay mihaino ny fananarana no mahazo fahalalana. Dia tohizantsika eo amin'ilay Jakoba toko voalohany andininy 2:20 teo: fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Inona moa no zavatra azo tsoahana amin'izay tantara kely izay sy ny tenin'Andriamanitra teo? Isika olombelona ry havana dia misehatra zavatra sarotra isan'andro ary anisan'izany ny karazana adi-panahy, ny fakam-panahy, ny fisedrana, ny fitsapana. Dia rehefa tsy ampy fahalalana, tsy ampy hampinga antsika hoentina miady sy hoentina hakaherin'ny fanahintsika dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho lavitsika ary tsy maintsy ho ketraka eo anatrehan'ny olana mianjady amintsika isan'andro. Ny fandraisana sy ny fanekena, ny fanariavana dia mitondra makany amin'ny fahalalana. Ka amin'ny fotoana andalovana fitsapana na ady na fakam-panahy ho an'ny olona manana fahalalana dia mazava ho azy fa hainy ny miatrika ny zavatra izay mahazo azy. Ka noho izany rehefa tsy miaino isika, tsy mampiatra ny tenin'Andriamanitra izay nohontsika zaraina amintsika isan'andro eto dia mazava ho azy fa tsy hanana ilay herim-panahintsika ahafahantsika miatrika ny zavatra izay mianjady amintsika. Ka tamin'ireny karazana fampianarana ho an'ny sambana vokovoko manga zao fa mananika eo amin'ny 12 taona eo nanovana fampianarana teto ny an'ny sekoly alahady efa mihoatra an'izay ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Misy ny fampianarana ataon'ny sampana isan-karazany rehefa amin'ny andavanandro ny AFF dia firy tamin'ireny no niraisitsika sy ny ainantsika sa ve sanatry ny vava izay metimety tamintsika ihany no niraisitsika sy nampiaritsika fa ajanontsika eo aloha ny amin'iny
anjarantsika tsirairay no mandinika any am-pontsika tsirairay avy any hoe atraiza ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra, atraiza ny fampiarantsika ny tenin'Andriamanitra ary manao ahoana ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Farany dia misy tenin'Andriamanitra mba hovakiantsika raha sitrakareo amin'ny ohabolana toko fahaefatra, ohabolana toko fahaefatra andininy 7:70, ohabolana toko fahaefatra andininy 7:70 dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo: tany mafy ny fananarana ka aza vela ihany, azony izy fa hainao. Dia ho an'Andriamanitra irery ireny voninahitra, ao amintsika tsirairay avy kosa ny fahasoavany. Ora tompoko. Sima Sapa,
Miarabantsika rehetra nahatratra ity andro mahafinaritra ity ry havana malala misaotra nareo atokopira zay efa nihira teo fa dia toy ny hoe niresaka kelyntsika nikasika ny toriteny fanaraka amin'ny toriteny avokoa ny hira zay nataonareo ary dia iarahaba ny rakoto mazava sy rahasoa mazava rehetra tonga eto am-piangonana amin'ity maraina vaovao ity tenaina fa ho rakoto mazava sika rahasoa mazava daholo sika rehetra raha tena misy manana n'izany anarana zany moa dia soran'Andriamanitra fa tsara zany anaranao zany azafain'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ahoana moa ny voalazan'ny soratra masina mikasika antsika itsika ozy izy no fahazavana izy ianareo no fahazavana zao tontolo zao ka dia miarabantsika rehetra fa zanak'izany mazava izany sika ary raha mitenitsika efa mahazatratsika eny eto am-piangonana zany raha mitenitsika hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao dia ahoana mivalina zay mazava aho ianareo ny fahazavana zao tontolo zao eny ary fa dia mazava tokoa sika mazava ny fo mazava ny saina mazava ny eritreritra mazava avokoa zay ataontsika mazava ny lalana zay aleny'ny mpino rehetra fa ao amin'i Jesosy Kristy ny misy ny famonjena mazava ny asa rehetra zay miandry antsika eto amin'ny fiangonana tsy hidina kely eto fa mba eto ny ilaza azy dia inona moa zavatra mazava mazava zao a fa amin'ny pentekoste tsika latsina ny pentekoste dia hitsangatsangana ny fiangonana iova amin'ny endrika hafitsika mazava ihany koa ny zavatra ho azavaiko eto dia ny hoe endrika hafa io fa anankiray amin'ny fiarahantsika rehetra mijoro vavolombelony ny mazava amin'ny ezaka tsangam-bato zay ho tanterahantsika eto amin'ny fiangonana zany ataontsika vita amin'ny fomba mazava ihany koa zany ezaka tsangam-bato zany ary amin'ny fo mazava sy ny fitiavana no anatanterantsika izany iova kely zany ny endrika amin'ity nahazatra hatramin'izay dia hoe mahazatra ny fiangonana teto amintsika dia hoe mandehantsika mankande mitsangatsangana dia miantoka ny loka ny fiangonana zay ny mahazatra antsika tena mitoraka ty tsika hanao ezaka fa isika mianakavy dia mandeha any amin'ny fitsangatsanganana aloha sekretera ka mba nilaza n'ilay toerany tsangatsanganana fa tsy dia haiko loatra dia mandeha anytsika mandeha maimaim-poana hoentin'ny fiangonana maimaim-poana tsika tongany mandoa saran-dalana zany tsika makany fa mandeha maimaim-poana dia izany ndray mbola tsy handeha amin'izany fa hoentina maimaim-poana ve dia mbola hidongo indray entina maimaim-poana ianao makany fa rehefa makany kosa dia zao tsy fepetra fa fanetanana no atao ary amin'ny fitiavana amin'ny fo mazava ihany koa nanaovana amin'ny fanetanana rehefa makany dia miezaka tsy mitondra sakafo amin'izay sady sahirana amin'ny maraina aza misahirana amin'ny maraina anjary tavela otsika menakavy taritsika tsy misahirantsika amin'ny maraina zany sy amin'ny atoandro fa efa mikarakarany ny sampana sy ny fikambanana rehetra mikarakarany ny sampana sy fikambanana rehetra zay tokony natao ty an-trano zany dia homanina ny epôsy homanina ny naty poketra ngedangeda ny poketra raha ohatra ka kelikely anananao ankehitriny fa omen'ny tompo anao koa zany dia antsika zany misy zay tiatsika rehetra any misy zay tiatsika rehetra any efa manomana n'izany ny sampana sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana efa voalamina zany misy ny sakafo atoandro any misy sakafo maraina any misy tsakitsaky any ho an'ny zatra mihinana lasopy rehefa arivariva eny analakely na eny amty M67 atsimo dia misy an'izany koa ao anatin'io ezaka io ezahantsika zany amin'io fotoana io satria anankiray dia ampitombo ny firaisankina sy ny fifankatiavana eo amin'ny fiangonana fa anankiray dia iarahantsika miezaka amin'ny fitiavana ho an'ny tompo ary ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa nijorotsika vavolombelon'ny tompo fa ataotsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny fo madio amin'ny fo mazava nanaovantsika zany dia anao ezaka tsika ho an'izany tsangam-bato zany raha sitrapon'Andriamanitra dia mba mety ho tratratsika ny 520 million voalohany ao anatin'izao ezaka zao ao anatin'io na ny 30 million voalohany 30 million voalohany manakaikaiky ny 20 million ariary tsika zao latsaka kely fotsiny fa manao an'io ezaka io tsika dia manantena hoe ho tafakatra hatrany amin'ny 30 million d'arary any ny ao anatin'ny kesy ho an'izany
io aloha treto a tsy misy avoaka fa ampidirina daholo nao anatin'izany ezaka zany a ary aza miteny hoe to volabe zany fa tsy volabe zany a rehefa ataontsika amin'ny fitiavana satria voalohany ho ia fa mbola isy ny faharoa ezaka faharoa indray a ho amin'izany ary antenaina fa raha tonga ny farany titonity dia asehon'andriamanitra amintsika ny voninahiny a mazava ny lalana fa azotsika atao tsara ny manatanteraka ilay tsangam-bato ka dia alao hery ry havana malala samy mivavaka tsara ary mangatany fahazavan'ny fanahy masina tarika atsika amin'izany miezaka zany tsika tsy misy hoe mitondra sakafo any a tsy misy hoe miezaka ivimbomimbona harona any a ndraindraiky io re manery fiarany e tery any ny fiarantsika raha va mitondra nyrenitsika fa anytsika mahita zay ilayntsika zay sahazany volantsika misy daholo any kelikely ny volantsika dia misy zany any a manana be moatsika anaovana n'izany tsangam-bato zany raha teo dia misy an'izany any amin'izany fitsangatsangana zany tongava mitsangatsangana ry havana malala entina mahimaimpona tongava ento ny fianakaviana eto amin'ny fiangonana indrindraindrindra hiara-mientantsika menakavy asehontsika zany ny faharoa olazaiko dia zao misy teny filamatra eto amin'ny fiangonana misy atsika ny ezaka tsy ho ezaka moa zany fa ny fanatanterahana ny fanavozana ny w fantatsika mbola provisoire reo w a eo amintsika ireo ny fiteny matetika dia hoe raha toka faly ianao dia mity hafa fa raha faly sika dia manaova w efa faly ianao zany falifaly ihany ianao a aniversera na vitatrano falifaly fa nahazo asa falifaly fa nahazo vady an'izay mitady an'izany tsy mbola manana ty omen'andriamanitra zany rehefa angatantsika amin'andriamanitra dia miezaka tsika hoe andeha anao w any am-piangonana falifaly fa manao jobily ny koral falifaly fa manao jobily ny sampana dia manao zany w zany io ambany io efa tapaksika teo amin'ny akatoka ny w atao a mitovy amin'izao ambany zao dia zahana tsy nasiana sisiny satria rehefa misy sisiny a dia manery le izy a dia takan'io ambany rian'io a no endriky ny w mbola azo varonga izy io fa raha sitrapon'andriamanitra ary sitrapony satria efa misy lalana apahany a efa azo a raha sitrapon'andriamanitra dia raha sitrapon'andriamanitra mivavaka tsara tsika dia ataontsika voamboana le azo tsy ho lafo akory satria nahatonga an'izy hoe natao varonga dia somary natahotra kely zay hoe so lafo loatra le izy fa efa misy lalana zany zao a ary lalana mazava zay nomen'ny tompo atsika mbola olazaina amintsika manaraka mety ahazahoana manao an'izy io voamboana amin'ny kohany vidiny mitovy amin'izao varongo zao ihany na mety ho latsaka kely aza angatantsika amin'andriamanitra dia afaka manao zany tsika raha misy fianakaviana zany voninanao dia ilaza azy io ngama sekretera ohatrinona ny kohany izy io a fa raha misy fianakaviana voninanao dia efa manao tsika taka nyreny nataontsika rehetrrehetrreny a na any amin'ny voady zany na any amin'ny ezaka atao zany na any amin'izay fanolorana sy fanomezana ataontsika zany a any amin'ny sampana misy atsika zany a samy manatanteraka zany amin'ny anaran'i jesosy tsika atenaina fa miara ho vita amin'ny tsangam-bato koa zany na tsy ho vita miaraka amin'ny tsangam-bato ary dia amin'ny taona ho avy io tsika 2017 dia efa w vaovao a no mipetrahantsika eto am-piangonana mahafinaritra be mipetraka amin'izy io oe aka olona vitsivitsy a zay olona eto amin'ity alonotiny ndana mipetraka eo amin'ny w e ao angana mitsangana kely izany eo akaikikaiky eo ao madamy entsoa raha eto amin'ty w ty petrao kely aloha dia teneny hoe manahoana la izy mifitra kely atsika ao lila madame lila petraka etsy iny présidentny sambadi petraka tsara raha olona ngedangeda tahaka an'ireny a efatra atonina tsara eo mbola miampy anankiray misy anankiray mipetraka ely eo kiraiky io atonina tsara tsy mifampitakisikisyna mitsanana am'izay fa zatamany eo ary ao tsara eo w tompoko atahorana andray hoe so matoro eo ambony w ianao rehefa mivavaka dia misaotra indrindra ny amin'ny ezaka ataontsika samy mivavaka ho an'ireny asa reny betsaka ny asa mandratsika samy mivavaka ho an'izany a omeny ny tompo fahazavan-tsaina sika menakavy a voninahitra ho an'andriamanitra sekretera ny fiangonana zao no ilaza ny raharaha amintsika rehetra eny ary dia manatitra ny fiarabahana ho atsika mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady voalohan'ny volona izao misaotra an'andriamanitra sika fa dia noho ny famindrapony no mbola nahavelonaina somatsara atsika tahaka an'izao dia alahady voalohany io a dia misy ny fanasan'ny tompo a anasana atsika mandray ny fanasan'ny tompo a hiatrika ny latabatra masina
aorianan'izao fanompoam-pivavahana izao. Rakitra telo tahaka ny mahazatra no ataontsika aterina ety amin'ny altara, ny voalohany ho an'ny fiangonana, faharoa fanorenana, ary fahatelo anaovantsika ezaka ho amin'ny tsangam-bato. Amin'ny alahady ho avy izao ilay fampisehoana ampifitia izay tanterahany komitiny ivitoerana, anamboarana ny ivitoerana synotaparitany ery Ambobao efa nisy ny varotra bie ihany tao dia amin'ny alahady koa mbola afaka mivarotra izany maraina satria ny ariva ilay fampisehoana 2,000 ariary, ny bie fanasana manokana kosa 5,000 ariary. Avy amin'ny sampana fifoazana eto amintsika amin'ny alakamisy ho avy izao ilay sakafom-pifaliana izay ataon'ny sampana fifoazana sady tafiditra ao anatin'ilay fankalazana ny 520 taona ny sampana fifoazana. Araka ny fantsiana izay efa natao tamintsika dia eny amin'ny espace dera ery Atsiadana no tanterahana izy, fa tsy eny amin'ilay espace Valomanga izay voalaza any anatin'ilay karatra fanasana. Amin'ny alakamisy izy io, rehefa avy mirava manao fanompoam-pivavahana eto isika dia izay isika makany zany dia mandeha makany tahaka an'izao ny fandaminana. Misy fiara manokana izay efa nomanina ho amin'ny fandehanana makeny io mba tsy hanahirana antsika, fa mba mila misoratra anarana kosa isika mba ahitana an'ilay fiara ho alaina hoe zao zany isan'ny olona mandeha mamonjy an'izay sakafo izay, dia mba misoratra anarana isika farafahatarany raha mba azo atao, tena mba farafahatarany aloha mba rapitso ariva ny mba misoratra anarana ho amin'izay isika ao amin'ny mpiasam-piangonanao. Ao amin'ny mpiasam-piangonanao ihany koa satria tafiditra ao anatin'izay ny fankalazana ny 520 taona sampana fifoazana izay efa misy fisy ao izay ho alain'ireo izay atao mariazy sy batisa amin'ny volana oktobra, satria dia izay ao anisan'ny tsangam-bato izay ao anatin'ny fankalazana ataon'ny sampana fifoazana izay ny fanambadiana mariazy fahobe sy ny batisa fahobe eto amin'ny fiangonantsika. Dia alaina ao ampiasam-piangonanao izay fisy izay dia mba averina amin'ny komity ny sampana fifoazana na aty aminay braon'ny fiangonana rehefa fenonareo izay fisy izay. Ny mahakasika an'ilay bia sakafo dia mba androany no mba ilazana amin'ny tompon'andraikitra farany, izay bia eny amintsika eny hoe lafo ve sa tsy lafo le izy, fa rehefa tsy miteny zany isika dia naman'ny efa lafo izay bie any amintsika izay. Dia izy io mantsy hoe zahana hoe tsisy hoe trosa, fa vita amin'io lakamisy io avokoa ny fanefana ny vidin'izay sakafo izay. Efa nambarandray mandray mpitandrina teo makasika an'ilay fitsangatsanganana, fa avy eo mbola iverenako kely fotsiny any amin'izay fa raha riva zany dia mba mandefa solotena ray avy isaky ny sampana, andeha ho ery amin'ilay toerana eny Ambohidratrimo, eny ilay toerana itsangatsanganana. Raha riva amin'ny 4 mba tonga eto amin'ny fiangonana solotena ray isaky ny sampana, andeha hijery an'ilay toerana eny ahafahana mametraka ny toerany tsirairay avy. Tonga eto zany sika dia efa misy fiara voahomana hitondra an'izay solotena izay hoe na toerana aoka mba tena mba andefa solotena, fa tsy hoe rehefa tonga endray vao hoe fa maninona izay no eto, fa maninona izay ny tsietsy, mba tsisy an'izay zavatra izay. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia mba mijanona avokoa ireto sampana sy fikambanana ireto, zany hoe samy manana ny fivoriany moa fa mba tsy ho lava be. Ny SLK, Vokivokomanga, Diakonina, Toroteny sy Katekista ary ny fahasalamana. Ny Vokivokomanga fotsiny mba somary tsidriky kely, mba tena mijanona avokoa ny areo satria fa azo ao ilay lamba izay anaovana ny tenue dia mba tsisy ny hoe iza indray mbola tsy nahazo, dia izay no antony amin'ny hijanonana. Androany no farany amin'ilay panier garni ny atokopihira Ariela, dia manentana antsika amin'izany fanohanana sy ny fandraisana anjara amin'izay panier garni izay, satria dia entina hanomanana an'izay fankalazana ny 520 taona ny atokopihira Ariela izay koa zany hetsika izany.
Mahakasika ny valopy Pentekosta dia efa nozaraina tamintsika ireny valopy ireny. Tsika ry havana manao fanentanana kely hoe raha tena mandeha amin'ny fanahin'ny fahazavana sika dia izao hoe tena taom-pahasoavana ho an'ny fiangonantsika ity taona ity. Na dia maro aza ny zavatra ao atrehana, ao ny tsangam-bato, ao ny 520 taona ny Ariela, ny fifoazana, ny 520 taona ny vokovoko manga, izany rehetrarehetra izany amin'ity taona ity avokoa. Kanefa raha mandeha amin'ny fanahin'ny fahazavana sika izay hoe fahasoavana ho antsika fiangonana renydrehetra ireny. Farany fanahy fahaimazinana no ao anatintsika ao izay mba somary mampalahelo kely amintsika indraindray, satria dia misy olona sasany dia tena tsisy afa-tsy ny manenjika, manaratsy, manakivy, izany fotsiny mba ataony ato amin'ny fiangonana. Dia izay mba tenena nanaovana fanentanana antsika hoe mba mandehana amin'ny fanahin'ny fahazavana mba tsy ho izany ny ainantsika ato amin'ny fiangonana. Dia ny valopy Pentekosta io ihany fa fidiram-bola lehibe ho an'ny fiangonana. Raha mijery sika ny vola izay tokony ho tratrarintsika amin'ireny, mbola maro be ry havana etsika ao ataon'ity fiangonana ity amin'ity taona ity. Ny fitoriana ny filazantsara eto amin'ity 67 hektara ity, izany ao anatin'ny programan'ny fiangonana. Anao etsika ngeza be ny fiangonana itety ity 67 ity, anao fitoriana ary tsy ho resin'ny silamo eto sika, ary izay ny tanjona tsininy mba hipitramin'ny fiangonana FJKM fa tsy ny silamo no andeha anjaka eto. Ka izany asa rehetrarehetra zany tiako tenena amintsika fotsiny hoe mba tsy hakivy atsika, anentanana atsika ihany koa nefa ny amin'ny anaovana mpitiavana, anomezana mpitiavana ireny ezaka izay ataontsika ireny. Mahakasika ny fitsangatsanganana amin'izay dia misoratra anarana ihany koa sika, na dia hoe hoentina fotsiny aza, satria tena izay ary vao mainka sarotra indrindra, satria mba tena ho hita hoe reto izany ilay olona andeha angalana an'ilay fiara. Dia ity ry havana dia tena mba amin'ity zany mba entitra kosa izahay, tena mba entitra izahay satria sarotra be ilay tady fiara hoe izy io atao amin'ny farana dia alahady Pentekosta amin'ny 4. Izay zany ny fisoratana farana. Tena mijanona amin'io satria raha misy mbola ho avy eo latsinahy maraina tahaka ny mahazatra, tsy hisy fiara ho anao tsino izany, satria izay misoratra anarana io nitadiavana fiara, satria dia efa hoentina fotsiny ilay izy, tsy afaka hiteny mihitsy hoe anisy fiara ray na roa indray ho andeha ho atao fiandro eo. Fiara ny olona tsy azo ataonao fiandro eo fotsiny, fa mandovo vola ianao matoy izy miandro eo. Dia kanefa araka nazavaiko tamintsika hoe lafo kokoa, kanefa efa ny fanekena moa lafo kokoa ny miantoka loaka noho ny miantoka fiara. Amin'ity na dia hoe mandeha amin'ny fanahin'ny fahazavana raha ny fiangonana zany efa hoe miantoka fiara fa tsy miantoka roa mazava, izay tsy miantoka loaka, dia mba entitrenitra kokoa izay amin'ity. Lahady hariva Pentekosta amin'ny 4 mifarana ny fisoratana anarana. Zay no mahakasika an'izay. Dia misy rehefa misoratra anaranao ianao dia misy tike omenao, mahazo tike zany izay misoratra anaranao. Iny tike iny hoentinao miditra amin'ny fiara, hoentinao rehefa miditra amin'ny fiara eto tsy rehefa mandeha miverina mody isika. Zay no mahakasika an'izay fitsangatsanganana izay. No mahakasika ny W efa nolazainy ray aman-dreny mpitandrina teo ihany, io izy io somary narirana kely ohatran'izao satria rehefa anao rakitra manodidina eo sika dia afaka mijery atorina ny eo amin'loana moa zany hitatsoara iny fa ny aty arina somary sahirana izay avany angamba rehefa mijery, fa misy fitoerana baiboly io anankiroa, 4 tsinona zany hoe mipetraka amin'izy io raha ohatra ka dia ny fitoerana anankiray ho an'ny olona roa, dia fitoerana baiboly sy firana ray ho an'ny olona anankiroa. Atorina ato misy an'izay. Tahaka an'izao ny fandehan'izy io zao io hitantsika io efa nyteny indray mandeha mpitandrina teo zay hoe mandeha amin'ny mazavatsika, mazava avokoa ny raha ato amin'ny fiangonana. Nanao an'izy io varongo io 1,300,000 no nanao an'izy io. Zanaky ny fiangonana izay efa fatatsika no manao an'izy io, efa mpandrafitra ato amin'ny fiangonana izy no nanao anazy. Dia efa mijery hevitra hafa indray izy, zay le hoe ampitahina ny vidiny hoe manahoana, mety mihoatra kely fotsiny ve, fa raha mihoatra kely fotsiny dia hovaina ho palissandre le izy, dia mba ho tsaratsara kokoa ny amin'izay. Zay no mahakasika an'izy io, dia efa iarahantsika mba ity zany izy io aloha, dia hitantsika indray manaraka efa nataondray aman-dreny mpitandrina teo ny fanentanana.
fiofanana batisa amin'ny pentekosta zay maniry atao batisa amin'ny pentekosta dia mba lazaindray aman-dreny mpitandrina eo angamba rehefa aveo ny fotoana anaovana fiofanana. Ny kaye zay efa nambara tamintsika misy kaye mipetraka ao kaye famangina dia zay maniry hovangindray aman-dreny mpitandrina re tsy salama na ohatran'izany mba mametraka an'izay soratana ao anatin'izay kaye zay isika. Amin'ny lakamisy efa nambara teo misy ny fanompoam-pivavahana miditra amin'ny 7 sasany tahaka ny mahazatra sika amin'io lakamisy io, fa ny amin'ny pentekosta kosa sika dia miditra amin'ny 7 ora maraina ny fiangonana, dia manomboka amin'ny alady 9 moa ny herinandro ny pentekosta. Ny raharaha sampana farany dia rariva ilay famelabelaran-kevitra izay karakarain'ny tany ketsa izay ataon'ny mpitandrina lalandrianaly anasanantsika fiangonana amin'ny 3 izy io midika inona amin'ny kristianina moa ny fibebahana izay ilay loha hevitra izay anaovana famelabelarana manasantsika rehetra ho amin'izany. Rako mpisarona 7 voady tsy mitonona anarana ho an'ny mpitandrina 20 000 ariary, mpitandrina mizatra raha 20 000 ariary, ho an'ny ramatotely mianaka 20 000 ariary, fitambaran'izy ireo 60 000 ariary. Tompo misaotra mandrakariva izahay ny amin'ny mbola nitohizan'ny asanay, ary miangavy anao mandrakariva izahay mba hitoeranao aty anatinay ary mbola mametraka ny fiainanay sy ny hoavinay tanteraka eo ampelantananao. Tazony ho anao irery izahay. Manolotra vola 100 000 ariary ho amin'ny ezaka dabilio, mangataka vavaka sy ny hira amin'ny firana fanampiny 7. Fa ny fitiavanao no natoy izao anay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho fa tafaverina soamantsara hiasa indray. Manolotra vola 30 000, 10 000 ariary tsangambato, 10 000 SLK, 10 000 STK. Noho ny fitahin'ny tompo dia afaka andeha anohy ny fianarako any ampita ao, any ampita an-dranomasina fa tsy any ampita tafika akory. Ny tenako dia mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina mba hitsinjovan'ny Jesosy Kristy ny tenako ahavitako soamantsara izany fianarako izany. Manolotra vola 15 000 ariary, mpitandrina 5 000 ariary, ramatoa 5 000 ariary, sampana fifoazana 5 000 ariary. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nahavitako ny iraka tany lavitra tany ary dia tafaverina soamantsara eto anivon'ny fianakaviako. Manolotra vola 15 000 ariary, ho an'ny mpitandrina 10 000 ariary, mpitandrina mizatra raha 5 000 ariary. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.